Iray amin'ireo tetikasa izay nahazo famatsim-boly avy amin'ny voameran'ny ranomasimbe indiana izay ny tetikasa Gema izay miompana amin'ny famokarana herinaratra sy solika avy amin'ny jadrofa ny andindiny avy hatrany. Projet izay natao ouverture androany zany dia projet iarahanay amin'ny COI sy ny Union européenne izay antsoina hoe Gema izy génération d'électricité à partir de jadrofa Mafalian 6 zany hoe nitanjona projet io zany dia mazava be fa famokarana électricité avy amin'ny alalan'ny jadrofa tsy ilay jadrofa fatarataloha fa jadrofa Mafalian 6 zay jadrofa ny faritra atsimo maniry any endémique ary io zany avy amin'io zany namokarana électricité. Misy ihany koa ilay tanjona faharoa dia ilay famokarana ny sakafo zany na sakafom-biby na zezika avy amin'ny alalan'ny fakany jadrofa io. Zay zany anisan'ny ataontsika hoe tanjona faharoa an'ilay tetikasa. Any atsimo mandeha tetikasa mandritra 400 volana ary ny montant zany ny vidin'ny total ny vidin'ny projet zany dia amin'ny 330 000 euros izay ny atsasany dia atsasan'izay no financer-ny COI fa ny atsasany zany no financer-ny entreprise. Ny voany zany no ampiasaina amin'ny huile io efa nanao an'io ny orinasa nandritry ny talohan'izao projet zao efa nambolany foana sy nitrandraka an'io fa naondrana moa ny vokatra. Amin'izao fotoana zao dia vokarina menaka izy nanao étude ny WWF tamin'ny fotoan'androny namoaka fa misy 10 000 tonnes de graines anohan'ny potentiel ny zone ny zavatra hotrandrahana amin'ity taon'ny projet ty dia eo amin'ny 100 tonnes d'huile.